olany fananatany ity ny mpandrindra ny tetikasa ministera maromaro no mifarimona miaraka amin'ny vonina Europeana izay mamatsy ny vola afana manatanteraka ny tetikasa tafita izay isahana ny fanampiana momba ny olana eo amin'ny fananatany amin'izao raha ny fanazavana nisy ny fampahafantarana sy ny fanokafana ny fanomboan'ny tetikasa atao amin'ny distrika na Ambohidratrimo toy izao ary ny fandaziadina. Natafitra ao anaty ny mitana ny larana voalohany amin'ireo olana voray ny fitsarana ny resaka fananatany noho tsy ananan'izy ireo mpifanolana ny taratasy mazava momba ny tany na ny titre no mitarika ny disadisa matetika antony nametrahana birao ifotony fananatany mba hanampiana an'ireo vahoaka. Ministera maromaro no mifarimbona miaraka amin'ny vondrona Europeana izay mamatsy vola ahafahana mametraka ny tetikasa tafita izay isahana ny fanampiana momba ny olana eo amin'ny fananatany amin'izao. Ny tetikasa tafita moa zany dia misy sehatr'asa efatra no iandraiketany izay ao anatin'ny commune Aina amby roapolo ato anatin'ny faritra Analamanga sy faritra Itasy. Ny voalohany amin'izany dia ny momba ny fananatany amin'ny alalan'ny fanomezana karatany ho an'ireo tanin'ireo Tatsaha izay ao anatin'ireo commune enina amby roapolo ireo. Ny faharoa dia ny fanampiana ny commune amin'ny fampiakarana ny tampidiraketra mba anatevenana ny vola miditra amin'ny commune. Ny fahatelo kosa dia ny fametrahana drafi-panajariana ifotony ny tany ho an'ireo commune enina amby roapolo ireo ary ny fahaefatra dia ny fanampiana ny commune amin'ny fanatsarana fitantanana ity fotony. Ka ireo animateur communaux ireo dia mipetraka eny anivon'ny commune hanome tantsorika ara-teknika amin'ny fanatanterahana an'ireo sehatr'asa efatra izay voalaza teo iandraiketany tafita mandritra ny 4 taona izay iasany. Nisy ny fampahafantarana sy ny fanokafana ny fanombohan'ny tetikasa tao amin'ny distrika na Ambohidratrimo.